Omena anarana malagasy ireo tetikasa ho atsangana any amin'ny faritra ho ny ministra ny postra nandritra ny fianana tamin'ireo mpiavana eo anivon'ny akademia malagasy niaraka nandinika ny fomba ahafahana mandika ireo anarana ny ministeran'ny postra sy ireo mpiavana eo anivon'ny akademia malagasy omaly arak'izao fanazavana izao. Zava-dehibe satria mikendry ny azona manatanteraka ny fampandrosoana miainga ny fotony ary mitarika ao amin'izany fampandrosoana hiteraka fivoaram-piainana ho an'ny faritra samihafa zany ary olovanjafy. Everika fa tena fanandratra ny fomba fiasa izay ataon'ny postra ankehitriny, ministeran'ny postra amin'ny fanomezana toerana ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny ty fanatanterahana ny tetikasa izay napetraka filomo amin'ity atao hoe smart village dia ny fahaizan'ny ministera dia mazava ho azy eo amin'ny mahapostra eo amin'ny fifandraisan-davitra ary keo amin'le atao hoe haitao rakajy mirindra tsara nefa ny raha mba ohatra ka namena anarana malagasy le atao hoe smart village na koa village intelligent. Noho izany dia isaorana tanteraka ny akademia, isaorana koa ireo mpampianatra ireo manam-pahaizana amin'ny teny gasy izay nanoana any ministera androany ka nitondra ireo fahaizany ahafahana mandika izany teny izany.